fanafoanana ny voka-pifidianana tsy matahotra ny ametra-pialana ireo olom-boafidy ny atoko tim. Anteny meran-doolona naverina ireo miaramila saingy tsy mbola manana fitaovam-piadiana. Solombavam-bahoaka Fidèle Razara-Pierre lasako vavany fotsiny ny fampanantenana nataon'ny mpitondra. Ankafaliagna tomboklay sy tombokavy nadesinay mitsidika ny tokantranonao amin'ity Alatsinainy ity. Mandalo ny Alatsinainy fa 7 ny volana Martsa taona 2024. Magnano mbola tsara antsika jiaby ary magnano karibo antsika ihany koa anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny politika avy hatrany andesintsika manomboka an'izany nitaky ny hanafoanana ireo fifidianana jiaby izay natao teto Madagasikara rango tamin'ny taogno 2024 ny antoko tim ary mbola nanamafy izany ny filoha nasionaly ny antoko tamin'ny farany herinandro teo. Nisy ihany koa ny fanaokevitra manoloana izay indrindra nataon'ireo olom-boafidy avy amin'ity antoko ity. Hoarantsika ny andindiny izay eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Tsy hanavahana n'izaniza ny fangatahana ataon'ny antoko politika samihafa ny amin'ny tokony hanafoanana ny voka-pifidianana rehetra natao teto Madagasikara nanomboka ny taona 2024. Rehefa tsy crédible raha olona rehefa tsy tamin'ny fomba ara-dalàna zao miala tena miala fa tsy zange tsy milaza hoe ianina fa hoy iah tao amin'ny farany teny ity milaza mihitsy hoe ianareo mpitondra dia manana andraikitra ametraka ny fahefanareo amin'ny légitimité tsy azo lavina tsy légitime mangereo zany satria misy 25% nisy an'ireo lay osoka na zavatra nitranga atao anatin'ny fifidianana tsy ara-dalàna tsy légitime reo. Nanamafy ny olom-boafidy tamin'ny alalan'ny antoko tim fa tsy ny fahefana no mahamaika azy ireo ary tsy matahotra velively ny fanafoanana izany voka-pifidianana izany ny antoko tim. Rehefa miresaka valim-pifidianana dia ny valim-pifidianana ray manontolo no resahantsika eto. Ny voka-pifidianana ny resahana fa tsy olona. Zany hoe ho anay zany raha ohatra tamin'ny distrika ny vokatra mipoitra tsy hoaraka ny tokony ho izy mety ho tsaratsara kokoa noho izany araka ny fomba fiteny hoe mety ho nahazo podroza tamin'ny toerana sasany kanefa noho ny zavanisy ny ina moa zany tereko masaka nisy dia ny foanana fotsiny azo porofoiny zany. Tsika tsy matahotra na inona fetraika ny alatra ka raha iny ny tondrana amin'ny fahamarinana zay vonina fa sao dia miendrifendro any maninona ho maître ianitra sy delina kely raha metra am-pialana otry zay tsy metra am-pialana fa sao raha ohatra ka tratry iny osika iny ekena fahamarinana fa nangalatra ireo andao miara-miala fa tsisy problème averemina intelo fifidiana io zay lany foana ary ny any iko dia ity raha very fifidianana io 25% laisany sisany tafaverina eo raha ho izy tatrina reo menakavy lany tamin'ny osiko lany tamin'ny doublon manomboka any amin'ny lohany hatrany amin'ny be ny tanànany. Hatramin'izao dia mbola mijoro amin'ny mahantoko mpanohitra azy ny tim na ny antoko tiako Madagasikara ka tsy menatra ny mamotsipotsitra ny tsy mety atao ny mpitondra eto antoerana. Noresahany solombavam-bahoaka ny Madagasikara indray tamin'ny sabotsy teo ny fomba fiasa tsy araka ny lalàna izay atao ny mpitondra sy ny manodidina azy eto Madagasikara. Andeha hoarantsika ny fanazavana nentin'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara ny député Fidèle Razara-Pierre. Ohatra n'inona moa zareo ohatra manga andrasantsika fotsiny ny amasahany dia zay io aza maika amin'ny elany eo raha misy ny dodona amin'ny elany eo za isany fa tsy maika ny raharam-pirenena rehefa tena jerentsika amin'ny ankapobeny dia mikatso lasa mifanendrika trano ny mpifanohana tatsy aloha tatsy samy maharaka amin'ny vaovao farantsika fa hifanenjehana indray zao raha tery ary dia tena hoe ho fofona ho gadraina mihitsy satria raha ohatra ka nangataka ny filohan'ny seni tamin'ny demise hoe aleo izy
Andre matofo lohajaina mambahoaka mba asaina mametra-pialana fotsiny a. Dia ozy izy filohajaina mambahoaka tsy mety amiko mihitsy fa ataovy efa baraka. Dia lasa le filohan'ny seni fa tsy natohatra azy. Nandefa taratasy nakany amin'ny fitsarana avy mba lampandrenina hoe lehilahy raha deriva tena tsy mety amin'ny bainy. Dadakely io a. Dia rehefa nalefa le taratasy dia mandry andriranantsy raha tery amin'izao satria izao ny antony. Vao mivaly io ACC io dia ho jinjay ny zalahy izy. Mitohy makany io. Io le manamasaka azy. Dia tadidio fa aorianany tery dia mbola isy hafandray. Dia mbola isy hafandray. Dia mbola isy foana. Azo andrena ary velo anefa tamin'ny minitra farany voanatsony avy amin'izay anao fa atao ministra. Mora ny maka amin'ny fahefana fa ny mitazona amin'ny fahefana ny sarotra. Ary mila lanjalanjaina tsara ny teny avoaka ny vava rehefa haka fahefana. Fa ny olana amin'izareo ray ny dedaka. Matikambo loatra. Anao an'ity fitaiko ty asiko an'izao eto ataoko an'izao ry. Nampanantenananao ny lanitra, mpanantenananao ny masoandro, ny volana, ny kintana, tara masoandro, aloka kay ny tonga eto amintsika eto. Tsisy ninino. Ka itsika tsy anao ohatran'izany. Zay mahatonga na miteny aminareo hoe aza miazakazaka hoe efa te hahita ny andro rajoelona miongana. Andriamanitra manala an'io teo satria azo amin'ny tsirary ny fanjakany io. Fa toy n'ilay raharaha izay fekekeloka nataony avy eo anivon'ny seni dia atsipy any amin'ny fitondrana HVM indray amin'izao ny tsiny noho ny fisiny ireny doublon marobe tao anatin'ny lisym-pifidianana ireny. Ny korana momba n'izay indrindra ny sekretera nasionaly ny ty antoko ity tamin'ny androany manoloana ny fanontononana izany anarany antoko izany. Asinandre malala sy toky ramarolahy. Gataka ny sokafan'ny fanadihadiana lalina atao amin'ireo doublon hita atao amin'ny lisym-pifidianana ny antoko HVM. Amin'ny ankapobeny dia ireo olana goavana izay navoaka ny seni iny mihitsy no tokony anaovana fanadihadiana lalina. Tsapa tokoa mantsy fa mifanirika andraikitra ny ministry ny atitany sy ny seni amin'izao fotoana izao. Ka izay no ilaina ny fisokafan'ny fanadihadiana lalina. Zahay nanao fanambarana iny zany collectif de candidats. Nanao hoe ireto ny zavatra tsy tomombana tao anatin'iny lista iny izay navoaka ny seni ihany namoaka azy. Ka zahay zany tsy saly amin'ny sasany manao hoe iza ny diso iza ny marina fa ny anay sokafo aloha ny fanadihadiana lalina mikasika an'iny. Après n'izay rehefa avy eo ho hita hoe iza ny diso iza ny tompona andraikitra moa isan'ny tompona andraikitra amin'le izy. Anjaran'izay tompona andraikitra mahita hoe inona ny tokony atao amin'le izy. Tsy zahay mihitsy hoe teny hoe zao atao sady ohatran'izao tsy zahay mihitsy anao an'izany fa zay kosa mangataka hoe sokafo ny fanadihadiana lalina dia ampafantaro ny vahoaka malagasy rehetrarehetra iza ny tompona antoka amin'ny zavatra tsy nety teo. Tsy azo dia tsy hita fa manana andraikitra lehibe amin'izao savorivory noho ny fivoan'ny famarinana iny ny fitsarana avo momba lalam-panorenana ka andrasana izay mety ho fiatsiny maloana izany. Rehefa avy nandalo teny anivon'ny antenimiram-pirenena dia tonga eny amin'ny antenimiran-dola ankehitriny ilay ratification izay antony fivoriana tsy ara-potoana ataony ireo antenimira rotonta ireo. Niresaka momba an'io ny filohan'ny antenimiran-dola androany ary nasiny resaka ihany koa sy nitondra ny fanazavana ny makasika ny ireo mpitandro ny filaminana sy ny fakana ny basin'izy ireo izay miandry an'ity lapam-panjakana ity. Asinandre malala toky ramarolahy. Ny sabotsy teo no niverina ireo miaramila mpiambina ny lampanantenimiran-doholina. Tsy mbola nomena fitaovam-piadiana nefa izy ireo raha ny fanazavany ny filohan'ny ity androm-panjakana ity. Raha ny lalàna no jerena dia efa nitsakitsana lalàna velona io fanesorana mpiambina ny androm-panjakana sy ny filohany io ka mila ovaina ny lalàna raha toa ka tsy mifanaraka amin'ny eritreritry ny mpitondra izany. Rehefa polo ngamba sy tonona tany dia 10 izy miverina eo. Tamin'ny ampalahelo azy tamin'izy tonga tamin'ny zoma arivo iny sa sabotsy maraina dia na ny akanjo fanamiana ary tsy nanan'ilay olona dia zay moa zany toetrany fa sy tonga ambonimbony kokoa fotsiny ilay izy hoe
za zany dia miangavy ny fitonam-panjakana mihitsy ovao re olona lalàna ovao le lalàna fa zay tsakitsahana ny lalàna ovao fotsiny le izy hoe rehefa miteny zavatra mety tsy mitovy aminay nareo dia tsy mendrika zany atao hoe institution de la république asorona aminareo daholo zany za zao dia miandry mihitsy proposition avy any amin'izay retretiny zareo anovana zany lalàna zany lalàna zany jeriny any gendarmerie anao tompoko jerevinareo any fa ny isany voalohany ary dia ny andraiky to zareo reo dia miaro ny institution de la république sy ny filoha mitariky an'izany tsy za rery na iranona rery lalàna tiatsika sorony zany tiatsika tsy atao tsony zany dia ovao ny lalàna izy ny dia izay fotsiny ho an'ireo lalàna izay avy nandalo ratification tena amin'ny antenimera-pirenena kosa dia misaviritaka sy mifamaofao ireo andin-dalàna sy rijateny ao anatin'ireo lalàna ireo ka ilaina ny fotoana andinihana izany raha tsy ilaza afa-tsy ny lalàna ifeny arenakebon-tany raha ohatra fantatra hatramin'ny voalohany hoe ary fantatra fitondram-panjakana zany hoe code minier zany tena fa le fototra mihitsy mifiarahantsika tsika zany milaza foana hoe tena voambakan'ireo lehibe reo tsika misy nefa ny faritra esan'ireo hoe oa jereo mifampandrosoana noentin'ireo teto amin'ny tanàna ady hevitra lehibe ne zany tokony midina any mihitsy ary ny sénateur sasany mampanontany ny olona hoe ahoana ny tena hevitritsika manontany an'le orinasa lehibe manontany an'ireo petit exploitant reo zay menimenina be fa manino anaminy eo lasa exploitation illicite fotsiny eto amin'ny firenentsika tsy adapté ve zany lay lalàna misy fa miaro an'izy le lalàna misy zany ve dia tsy mendrika ady hevitra eto amin'ny firenena fa tosika fotsiny eo zany ady hevitra zany tsisy miteny hoe androany dia hitsipaka an'izany fa raha tsy miady hevitra le olona dia zay aloha tsy ohatr'izay raha fa dia miady hevitra zany zay fa rehefa aveo moa fantatritsika ireo fa troisième lecture raha fa miverina troisième lecture dia ny assemblée nationale manapa-kevitra samy tsarainy tantara eo fa ny eritreretina hoe tapakandro io dia vitanay tsy manao an'izany misy amin'ireo loholona no nilaza sy nangataka ny andiniana ireo lalàna misy sivy ireo ho an'ny androany saingy raha nitapaka ny be sy ny maro dia aemitra amin'ny fotoana manaraka ny fandiniana izany hijanona eo amin'izay politika izay isika saingy resaka zavatra hafa kosa fiazan'ny mpitondra hatramin'ny farany ny vahoaka madinika hoy ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao Ambohimanarina raha ny tatitra nataony izay voarainy dia fitarainana marobe no azony avy amin'ireo ray aman-dreny sy ireo tompony sekoly izay ao anatin'ny sekoly mihay tena manameloka ny tsy fitsinjovana ny fiainam-bahoaka no izay ataon'ny fanjakana moa ity olom-boafidy ity hoaratsika ny andendin'izay eo amin'ny rindrantsary ny Manora Andriamalala mitaintaina sahady ireo ray aman-dreny manana zanaka mianatra eny anivo ny sekoly tsy miankina manoloana ny hetra tadiavin'ny fanjakana alaina amin'ireo sekoly mihay tena any amin'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara izy ireo no mitaraina amin'izany ny solombavam-bahoaka tima zany dia mazava ny azy rehefa lalàna tsy misy fiatraikany amin'ny sosialim-bahoaka dia na zay tsy mifidy na zay manao tsia mitsipaka zay lalàna misy ao anatin'izay nenay dia zay mahasoany vahoaka no tsinjovinay ao anatin'izay ary ohatra zao zay mampikaikaiky ny vahoaka ankehitriny dia eo zao ny milahatra ranony olona mbola tena manahirana ary tena milahatra amin'ny firy alina amin'ny firy manay ny olona dia milahatra ary amin'izao koa zao dia mitaraina ny ray aman-dreny mpianatra sy ny tompona sekoly talesekoly ny école privé fa midangana zay tsisy ny hetra alain'ny fanjakana amin'izy ireo dia zareo tsika amin'izany fa raha midangana io dia mitombo ny écolazy zay eny amin'ny école privé ao anatin'izay rehefa mitombo ny écolazy dia tsy sakan'ny ray aman-dreny dia mihena zany ny isan'ny mpianatra miditra ao anatin'ilay izy aty amin'ny sekoly ampanjakana koa moa dia efa haitsika ny amin'ny EPP reny sy ny CEG zay hitantsika fa tsy mandeha amin'izay loany ny instruction rehetra zay atao ny PSE atao tsy atao dia tsy hita mihitsy zany zay anaovana an'ilay izy ary mitaraina ny cantine scolaire zay tokony misy atao tany evreny vohatra dia mifoanana daholo zany satria minonina ankizy miditra amin'ny EPP regny dia ankizy sahirany ray aman-dreny sahirana dia zao
tsy misy tsony zany cantine scolaire zany. Nambaranyity solombavambahoaka ny Madagasikara izay voafita amin'ny alalan'ny tim ity fa isan'ny lesoka tsy hahafahan'ny Madagasikara mandroso ny tsy fiainoan'ny mpitondra ireo mpanao politika tsy mitovy firiana aminy. Vaovao mahakasika ny sosialim-bahoaka dia mampiteny ny mona ny zava-misy eny amin'ny faritra akady-bahoaka iny vokatry ny aratsiany lalana sady miteraka fahasimbanana ho an'ireo fiara izany no miteraka loza mpifamoivoizana ihany koa. Nagnano fanadihadiana ary nomena Andriamana Misata teo amin'ny sariny Mathieu Princy. Maharitra eo amin'ny adiny iray mahery eo ny fitohanan'ny fiara indrindra rehefa maraina iny. Tsisy mpijery ary tsisy manamboatra fa dia ponina mivezivezy no mikaikaiky isan'andro amin'ny faharatsiany lalana. Etsy ankilana nefa ny mpandrindra ny famoivoizana dia sasatra ihany manapaka ireo fiara rehefa misy tsy mety kely ny ataony araka ny fitarainan'ireo mpamily. Ilay lalana zany misy fiatraikany be dia be aty amin'ilay asa izy. Resaka embouteillage fahasombany fiara misy fiatraikany na resaka fahasombany fiara na versement eo amin'ny atsasakadiny izao no ravarava ela indrindra ohatra ny tsisy mijery mihitsy izy io efa ela mihitsy iny nefa teo dia raha vao simba izany dia io foana tsy ambarina eo lalana makano zato. Lalana moa izany dia ratsy tokoa mila fanamboarana fa izany hoe miankina amin'ny mpitondra ihany sy ny tompona andraikitsy tokony mba hijery akaiky momba an'izy izany satria tena mijaly loatra ny famoivoizana eto amintsika lasa mitohana na mpandeha ara lasa sahirana amin'ilay famoivoizana. Ohatra ny taxi be hoe tsy manaja ny lalàna nefa ny lalana ratsy dia lasa mitsaikitsaiko ny tomobile mandeha aminy. Betsaka ireo fampanitenana izay nataon'ny mpitondra ankehitriny momba ny vina amin'ny fanamboaran-dalana nefa mbola tsisy asa vita raha ny eto Antananarivo fotsiny no resahana. Misy ireo mpivarotra eny an-toerana izay mitaraina tsy afa-miala satria eo ny mba antom-pivelomany. Mba jereva akaiky ihany zany le lalana mba manara-maso akaiky satria le lalana ratsy moa ny embouteillage koa tena mandany fotoana amin'ilay fotoana hovonjena zany. Fa rehefa ratsy ny lalana dia ela ny tomobile vao tonga eny an-toerana sy ale. Eto zao izay mivarotra betsaka mihitsy izay mivarotra amin'ity lalana ity vovoka etsy an-daniny tena sepitra tena tazy mamely. Tena mbola tsy nisy zavatra namboariny filohan'ny fampanantenana ny ao amin'ny mpitondra ambonimbony ao mihitsy aloha tsy hatreto. Fa amiko manokana aloha dia ohatra izao foana amin'ny fiainana eto izany. Nefa mba mifidy azy ihany zaiko. Mba hoe hivoatra nefa izao vao maika letika ohatran'izao zay. Mahakasika an'izay sosialy izay indrindra dia andro lehibe ho an'ny eran-tany raha ny datiny omaly fahavalo ny volana Martsa izay natonga na ho andro eran-tany iadina ho an'ny zony manangy. Ny fanojo indrindra tamin'ny fameloma maso ny tim ny fanamariana io daty io ho an'ny tao ambomanarina. Manangy mahery ny 700 no ny ara-ny famotona teny amin'ny solombavambahoaka Tontsoa Andriamampandry omaly nanamarika izany andro eran-tany ho fampanajana ny zony manangy izany. Rantsika ny vaovao eo amin'ny rindran-tsary ny Manora Andriamalala. Mandray anjara mivantana ary mavitrika amin'ny fiaina politika eto Madagasikara ny vehivavy tim ao amin'ny boribory-tany fahaenina. Maro anisatrany izy ireo isaka ny misy hetsika atao. Omaly niavaka ny andro eran-tany ho an'ny zon'ny vehivavy. Nasain'ny solombavambahoaka ny Madagasikara teny an-trano fonenany ny solotena isa-pokotany avy amin'ny famitim ambomanarina. Ny hetsika androa moa zany dia fantatsika fa valo Martsa sy andro natokana ho an'ny vehivavy dia niantso ny vehivavy tim rehetra eto amin'ny boribory-tany fahaenina ny tenanay zany hoe solotena no noentina ary teo amin'ny fito mahery no tonga namaly ny antso zany hoe fanomezam-boninahitra ny vehivavy eto Madagasikara indrindra fa vehivavy tim ary misy koa ny dinidinika izay atao amin'ny tetikasa anampiana ny vehivavy. Akoatr'izay koa dia fantatsika fa ny vehivavy no maro anisy eto Madagasikara anisan'izany eto amin'ny distrika fahaenina efa nomboka izay ny redynamisation ny tim zany ao anatin'izay dia misy zany hoe femme tim ny vehivavy tim izay misy eraky ny fokotany zany dia efa nanomboka androany amin'izay ny fanatsarana ny rafitra. Solombavambahoaka miasa ho an'ny vahoaka ny député Tontsoa hoy ny solotenan'ireo vehivavy. Mahafantatra ny maharary ny fiarahamonina izy ary tsy mihemitra amin'ny fitadiavana vahaolana. Tena faly mihitsy izay amin'izao fetin'ny vehivavy izao
nanasany andriamato député anay mahafantatra tsara ny zavatra ety mbo manarina izy zany dia mahafantatra tsara mahitsy izy hoe zao ny etaeta amin'ny vahoaka dia afaka mamaly an'iny izy. Mahafinaritra ny hetsika androany a zany hoe tonga dia nitaterahana fa tsy ambava fotsiny ny zoa vehivavy zany a dia nakalazaina androany a fomba fiasan'ny député zany dia tsisy vava mihitsy fa tonga dia tateraka daholo ary mahafinaritra fiarahana aminy hatramin'izay. Zay zany a tena faly manana anazy satria izy a tena tia olona dia mana-tanteraka izy hoe rehefa zay dia zay. Tafiditra ihany koa ao anatin'ny fanetsiketsehana sy fameloma-maso ny antoko tim ny hetsika izay notanterahana omaly no araraotina nanomezana toromarika rehetra ho an'ny mpikatroka tim indrindra ireo vehivavy izay omena anjara toerana manokana amin'izao fankalazana ny andro ny valo martsa izao. Eo amin'izay ako ny valo martsa izay hatrany tena nitateraka hetsika ny avaka ihany koa fanamariana izany daty izany ny tao amin'ny commune Ambohidrapeto tamin'ny omaly tsy mbola nisy izany teo aloha saingy tamin'ity dia niaranentana ireo manangy jiaby avy amin'ny fokotany vitsivitsy ao antoerana izay mandrafitra ny commune Ambohidrapeto. Waratsika ny andindiny izay eo amin'ny rindran-tsary ny Manorandre Malalatrany. Mbola tolona goavana no miandry ny firenena malagasy amin'ny fampanajana ny zon'ny vehivavy. Tsy tokony hianona fotsiny amin'ny filaharam-be isan-taona amin'ny lamba mitovy sy ny fety indray andro ny hetsika rehetra atao. Ny mbola fisian'ny fanamariana io daty io dia manapirofo fa tsy mbola misitraka ny zony araka ny tokony ho izy ny vehivavy. Voapirofo amin'ny alalan'ny karazana herisetra hita amin'ny andavanandro izany. Ho an'ny commune ambanivohitra Ambohidrapeto fanombohana ny omaly satria sampany no nisy hetsika natao tamin'ny commune io ho fanamariana ny valo martsa. Vao tamin'ny faraparany volana janoary izay mpitantana vaovao eto amin'ny commune Ambohidrapeto no nandray zany toeran'izany dia miara-miasa izahay amin'ny vahoaka satria ny eto amin'ny commune Ambohidrapeto moa ny ampahany be indrindra dia tatsaha dia nangataka ry zareo dia nanaiky izahay tamin'ny fanetretena sy tamin'ny fitiavana mba hifankalalana amin'ny zareo bebe kokoa sy isan'andronandro moa izahay dia misy olo tena midina be ny tanàna voalohany lohalarana amin'izany tena atao hoe midina moa izany fa makeny an-tsaha mihitsy makany amin'ny sekoly mamangy andry zareo mihaino etaeta. Ramatoavadiny be ny tanàna ao antoerana no niara-nisa lahy tamin'ireo vehivavy mpiasa eo anivon'ny commune Ambohidrapeto ka nahafahana nanatotosany hetsika. Liana amin'ny fampandrosoana ny vehivavy commune Ambohidrapeto lany tamin'ny anaran'ny antoko Madagasikara ny be ny tanàna ao antoerana tsy misy fanavahana nefa na faniliana firehana hafa ny fomba fiasa ampandrosoana ny commune. Eo ampinay aloha ny vehivavy voalohany indrindra izany hoe hijery izahay hiezaka ny lafim-piainana vehivavy tsirairay avy iza tokantrano mety misy ao ny mahazo ny tsindry azo lena fa tsy hitarainana izy dia reto izahay vonona andray ny etaetandry zareo hamany olana izay misy eny hamatsy fitaovana ho an'ny zareo izahay atsoatsy dia reny no ataonay vatsy hoentina ho an'ny ankohonana. Mijoro hatrany ny antoko Madagasikara mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny fiarahamonina manodidina azy. Mijoro takizany ihany koa ny ekipa eo anivon'ny commune Ambohidrapeto na dia efa indroa no ezahana nofinganana sahady aza tao anatin'ny 2 volana nandraisan'ny andraikiny. Tsy diso anjara tamin'ny fanamariana izany andro ho an'ny efa mpanajana ny zony ny manangy izany ihany koa ny tao amin'ny commune Ankadimanga tamin'ny omaly tolakandro dia nisy ihany koa ny hetsika izay nataon'ireo manangy jiaby ao antoerana nanehoana ny firaisan-kina sy ny fahavononana andray anjara amin'ny asa fampandrosoana. Germaine Menjanahary sy Tahiriny Ainara nariniriny. Matetika no ahitana trangam-piarahamonina toy ny fanolanana ny ao amin'ny commune Ankadimanga distrikana Tsimondrano. Ankoatr'izay dia fantatra ihany koa fa mbola betsaka ny tany zaza tsy tafiditra an-tsekoly ao antoerana. Targetra ny ampihenana ny taha sy ampivoarana ny fiainan'ny mponina ho an'ny mpitantana ny tanàna. Isika vehivavy voalohany indrindra no mila miezaka ho amin'ny tsara trano eo amin'ny fiainana andavanandro ka ho vehivavy modely sy ho fitaratra eo anivon'ny fiarahamonina ary tsy ho kivy adi-piainana izay tsy maintsy atrehina andavanandro. Fanohana mandrakariva mivady ary mba hanana fiainana milamina sy mirindra eo anivon'ny ankohonana aloha dia eo anivon'ny fianakaviana ihany koa. Manaraka izany dia mamporisika antsika ray aman-dreny mba hilofo hatrany amin'ny fampianaran'ny zanaka. Ireo no harena sarobidy indrindra nomen'Andriamanitra antsika ka hikelezoaina fatratra mba ho tafita
fa io lova sarobidy indrindra azontsika atolotra azy ireo ny fanolanana zaza tsy ambotona manameloka tanteraka ireny sika ary manangy atsika raha sanatria misy ny tranga toy ireny ny herisetra amin'ny andro endriny samihafa mba hanatona mivantana eo anivon'ny commune fa ireo ny tompony andraikitra voalohany ara-panjakana ety amintsika anampy amin'izay tokony azo hifanolorana tanana. Asa fanadiovana ny tanàna no nanomboana ny fanamariana ny andron'ny vehivavy valo marsa ny sabotsy teo ary nofaranana tamin'ny diabe namakivaky ny tanàna zany ny ankatoko ny fankalazana tonga maro ireo vehivavy nanisy aza ny rotsakorana madinika teny ny antoerana. Ikoragna momba ny tontolo iainana antsika anatin'ity fanadihadiana manaraka ity tamin'ny taona 2012 raha tsy ahivina dia nisy ny fandrarana ny fampiasana ny panier plastika na ny cellophane. Ankoatra izay anefa dia mbola hita miparitaka eny bazary jiaby eny ireto karazana arona plastika ireny amin'izao. Nisy ny fanadihadiana izay nataony Noro Fitiavana sy Tahiriny Anarana ary Nirina manoloana izay. Mbola tsy voaja ny lalàna amin'ny feno resaka famokarana na ny fivarotana na ny fampiasana ny arona plastika eto Madagasikara na dia efa nisy aza ny lalàna nivoaka tamin'ny taona 2012. Mbola betsaka ny varotra ny mampiasa izany raha ny fanadihadiana natao. Nenay zany ny eo amin'ny grossiste zany zay manontany mihitsy hoe ahoana ny sase ohatra zao dia izy fa misy soratra mihitsy mantsy izy reny eo zao moa izy tao salabo zao hitanao reny zao no ahafahana hoe mivarotra an'ilay izy. Araka ny fantatra ny orinasa mpamokatra arona plastika eto an-toerana no tena voakasika eo amin'izay tsy fanajana ny lalàna izay raha nambaran'ny mpamongady iray misehatra eo amin'ity resaka arona plastika ity. Limitena le hoe épaisseur 50 zany no azo ampiasaina. Zay zao no amitinay épaisseur 50 daholo. Na amin'izao raha mbola misy ny ataon'ireny société tamintsika ireny manao manify kely mihitsy fa ny anay tonga avy any ivelany fa ny eto an-toerana mihitsy no tsy manaja ny lalàna dia manao risy zao ohatra tsatatokana zany fa betsaka mihitsy manify mivoaka eto. Efa manomboka miaina kosa amin'izao ireo manjifa ny arona plastika raha oharina tamin'ny teo aloha vokatry ny fisondrotam-bidiny ity arona ity. Tale zany dia misy dia tsy maintsy manjifa ihany koa ilay olona misy tokoa aloha satria tsy levona ity raha ohatra hoe narina zany izy dia tsy levona dia tsy maintsy manentsina ohatra hoe lalan-drano ohatrohatr'izay lasa manimba tontolo iainana ihany la izy zany. Raha tsy ahivana ny 7 oktobra 2012 no nivoaka ny didim-pitsarana mandrara ny famokarana na ny famarotana na ny fampiasana ny arona plastika. Didim-pitsarana laharana 729 tsipika 2012. Nanomboka ny 2 oktobra 2012 kosa no nampiarina ny lalàna kanefa izao mbola niverina izao indray ny famarotana izany arona plastika izany. Tamin'izay ihany koa no nampahafantarana fa 10 tapitrisa hatramin'ny 100 tapitrisa ariary ny lamando ho an'izay tratra miampy ny sazy an-tranomaizina enimbolana hatramin'ny 3 taona. Eo vaovao amin'ny lafin'ny tsy fandriampahalemana kosa dia mbola taratry ny tsy fisiany izany fandriampahalemana eto Madagasikara izany ny fisian'ireo basy maro izay miparitaka sady tsy ara-dalàna. Ireny ihany koa no manomevahana ny alatromby any amin'ny faritra Menabe iny. Tahaka izao ny fanadihadiana izay nataony Noro Fitiavana momba an'izay. Basy tsy ara-dalàna misy 370 miampy omby alatra misy 370 no sariny miaramila mpampandry-tany avy eo anivon'ny zone rurale prioritaire de sécurité na ny ZRPS tany amin'ny faritra Menabe raha ny vaovao iray androany. Nandritra ny iraka nataon'izy ireo tao anatin'ny 2 volana tany amin'ny faritra Menabe izay anisan'ny toerana tena mamay eo amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana no natrateaka ireo fitaovam-piadiana sy ny omby alatra ireo. Etsy ankilany efa tafaverina amin'ny tompony avokoa ireo omby misy 370 sy ireo basy izay tsy nahitana taratasy ara-dalàna. Any amin'ny faritra Vakinankaratra iny kosa ny tena fohy be indreo miaramila mpampandry-tany vokatry ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana nefa any amin'ny faritra Menabe no antony nandefasana azy ireo any an-toerana. Vaovao manodidina ny toetrandro dia fantatra izao fa misy andro ratsy iray izay araha-maso fatratra ao amin'ny faritry ny ranomasimbe Indiana ao araka ny fanazavana nataony avy eo anivon'ny sampana mpamantatra ny toetrandro eny Ampasapito. Nanao fanadihadiana lalala koa manodidina an'izay indrindra i Noro Fitiavana izay mitatitra amintsika ny vaovao.
Mafy ny fitsokan'ny rivotra any amin'ny faritra Antsinananosy noho ny fisian'ilay faritra andro ratsy Araimaso akaiky hatrany amin'ny ranomasimbe andianina amin'izao. Itsoka mafy araka izany ny ala izay ary mety hatratratra amin'ny 3 andro izay fitsokan'ny rivotra izay. Ny atsika eto Madagasikara noho ny fisiany ihany koa sy ny fisiana anticyclone aty atsimo Madagasikara moa zany dia mahazo an'ilay tsioka na ala izay hatranintsika zany ao anaty 3 jours fa mialefitsy kelikely zay zavatra zay. Mitohy ny orana zany ho an'ny morotsiraka Atsinanana dia ny aty amin'ny atitany mbola misy ny erikerika raha ny 2 andro avy zany hoe ny talata sy ny alarobia. Miverina maina tsikelikely ny andro ary miakatra koa zany maripana satria fianarantsoa tafidina tany amin'ny 13 degré ny maripana ambony indrindra tany itran'izay fotoana nampisy an'ilay tsiokany ala izay. Haheriny ny ranomasina ka nandraitra ireo mpampiasa ny morotsiraka Antsinananosy iny araka izany ny teo anivony mpamantatra ny toetra ny andro mba tsy hampiasa ny ranomasina mandritra ny fotoana sy voafetra. Dia eto ihany koa zany ny amin'ny morotsiraka Atsinanana mafimafy ny rivotra. Dia ny onja ihany koa ny alon-drano mazava ho azy tsy maintsy mpitandremana ny mpampiasa ranomasina satria mety ho tafiakaratra any amin'ny 4 metatra ny onja indrindra ho an'iny amin'ny morotsiraka atsimo Atsinanana sy akaiky ny Taolagnaro. Satria mafy koa ny fitsokan'ny rivotra amin'ilay toerana dia satria Ocean Ranofonga akaikin'ilay centre dia mazava ho azy mifandray zany zay zavatra zay hoe mafy kokoa ny ranomasina. Mbola andrazana araka izany ny fivoaran'ity andro ratsy misy ao faritra masina atsimo Antsinanana Madagasikara ity. Tsy atahorana kosa ny mety hidirana eto amintsika. Hikoragna vaovao hafatsika anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Mazava tanteraka ny volana na antsoina hoe fanjava amin'izao fotoana izao. Antsoina amin'ny teny frantsay hoe pleine lune. Resaka momba izay indrindra ity fanadihadiana ity. Andeo rahantsika eo amin'ny rindran-tsary ny tahirin'ny anaranariny ireny. Miditra eo amin'ny 510 andro ny androany ny volana na fanjava. Eo amin'ny fotoana io no antsoina amin'ny fiteny mahazatra hoe dia volana ny andro. Fanjava-bory no ilazana azy any amin'ny faritra Andriafanosy. Mibalika aoka izany satria mahatratra hatrany amin'ny 770 isanjato ny azavany androany. Azavana izay avy amin'ny masoandro manome endrika kanto an'io volana io ary atopony manazava ny tany amin'izao. Anohany amin'ny 50 tapitrisa kilometatra ny elanelan'ny volana amin'ny masoandro ary manome izao azavana mibalika tazana avy ety amin'ny tany izao. 8,704 kilometatra moa no elanelan'ny tany sy ny fanjava. Nahoana ary no mazava be ny volana androany no sady toy ny akaiky kely ny tany rehefa jerena avy eny amin'ny lanitra. Rehefa fotoam-pahavaratra tahaka izao dia avy any ambony no mitaratra ny volana na fanjava ny masoandro. Mifanandrify tsara amin'ny savaivon'io volana io ny taratra alefan'ny masoandro ka mahahenika ny faritry ny volana iray manontolo ary toy ny lehibe sy mazava be mihoatra ny andavanandro ny volana amin'ny fotoana io. Tsara ny manamarika fa tsy maharitra ny alina iray manontolo akory ny fanjava-bory na dia volana fa minitra vitsimonjy izy no tena bory tanteraka na atao ihany koa hoe feno. Ao aorian'io dia mihena tsikelikely ny volana ary miafara amin'ny maizom-bolana. Afaka 410 andro ao aorian'izay indray no mipoitra ny volana na fanjava vaovao ka atao hoe tsinam-bolana na fanjava velona. Mandritra ny 17 andro no mihodidina ny tany ny volana. 20 andro sy 12 ora sy 4 minitra no elanelam-potoana iverena ny fanjava-bory na ny diavolana isam-bolana. Fanazavana tsotsotra araka ny siansa izay nentina teto izay, saingy tsy azo adinoina fa ny malagasy dia efa nahafe ny fanandrona fahiny. Ny fanandrona dia tsy inona fa ny fandiniana ny fihetsiky ny volana sy ny kintana eny amin'ny habakabaka na mpifandraisina amin'ny fomba fiainan'ny fiarahamonina ka niankina ny fandrosoana teo amin'ny fiveloman'ny Taolo. Iny ihany koa no nandesitsika namarana ny vaovao tamin'ny tiany ity mankasitraka anao feno nanaraka izany hatramin'ny farany. Fisaorana bevata ihany koa moa natolotra ny ekipa jiaby izay niara-nisa lahy nahafahana nanolotra ny ireny vaovao teto ireny. Ny tena kosa mametraka ny veloma mandrakitafa ho amintsika jiaby amin'ny manaraka indray. Samy tsara tompolay sy tompoko vavy.